Raha araka ny vaovao heno sy vaovao miparitaka ao anatin'ny tambazotra moa dia mainy ala ao ranomafana efa mirohitra ny any ifotony ny olona saingy tena mihitatra aingana ny afo efa ho herinandro tsy mbola voafehiny afo maheriny 30 hektara mahery no may. Ireto sary hitantsika ireto moa dia sary nomena avy any ifotony raha araka hita tao amin'ny depute Haja Dina resaka valanjavaboary ranomafana izay mainy ala any antoerana. Tompoko vavy izy tompoko lahy mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana entana ianareo ny mba hiabone ny chaîne ary anao j'aime ny vidéo indrindra ametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsiontsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, aboneo ary ny chaîne atsika. Manoloana ny zava-mitranga sy ny zava-misy eto amin'ny firenena dia naneho ny heviny i Andriamatoa Gottlieb. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nataony: ny afo mandoro, ny hafa mandroba, ny etsy manimba ny afo, ny vary efa lafo, tsy miaina intsony ilay Madagasikara mahantra antsika. Eny hoy aho hoy Gottlieb, mahantra sempotra traboina en personne dia azavao ara-tantara sy fialana ila fa tsy fahadisoan'ny niza. Mba mijery fitaratra daholo tompoko dia sahia miteny amin'ny sarina eo hoe tsy mboza na ampahany kely ara io dia tsy izaho. Noho ny farany moa no nilazany ity Gottlieb ity ny hoe pastera, mompero, kardinalo, voary gasy sy ny sisa izay tsy voatanisa safidy mitenena foana moa mafisa lamosina fa mafy izy ty hoe hafatra izay nambarany Randriamasinoro Gottlieb heriny aivo tao amin'ny pejiny. Rehefa voalazantsika moa ny hafatra izay nambarany Gottlieb iny, ndeha harisika iresaka kely ny zavatra malaza manerantany. Hametra-pialana tsofilohan'ny antoko libéral sy tso premier ministre Justin Trudeau rehefa manana izay filoha hitantana azy io antoko io raha ny nambarany ny andro ny 9 janoary. Tao Ottawa nanolonany ireo mpanao gazety moa izy nanao izany fanambarana izany. Mijanona ho premier ministre ihany aloha ny tenany mandrapahatonga ny fotoana hiasan'ny premier ministre vaovao handimby azy. Ity premier ministre ity moa dia izay efa iharantsindry misedra ny disadisa ao anatin'ny antokony ary isany nahatonga ny fiakarany vidim-piainana raha ny fanazavana. Zavatra malaza manerantany moa iny zavatra iny indrindra mahoraka ao Canada, noho izany dia tsy maintsy zaraiko aminareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity. Tsy hay moa ny tsy laza ity zavatra anankaraha ity satria anisan'ny tena malaza ka tena malaza ao a Madagasikara indrindra ireo olona mpanaraka ny politika. Izy ity moa dia resaka ny hoe nahiditra amponja vonjomaika i Jean-Luc. Taorian'ny fampanohavana any Jean-Luc Randriamahotra ny androny omaly teny anosy dia nahiditra amponja vonjomaika izy. Raha ny fantatra dia voampanga ho niditra tao amin'ny tranonkalany seny izy no sady nizara voka-pifidianana communal diso. Iny moa dia na tsy ampitsahivina isika itsony fa efa niarahana fantatra sy niarahana lala fa tena nahoraka iny voka-pifidianana diso izay nivoaka tao anatin'ny tranonkalany seny iny ka izany no antony nampidirana amponja vonjomaika ity Jean-Luc ity. Fa ity anankiraha ity kosa dia resaka zava-mahadomelona vehivavy mpivarotra rongony tratrany mpitandro ny filaminana. Vehivavy iray no nahatratrarana finosana sy fehezana rongony milanja 900 grama tao antranony. Tao ambody magnary ny 4 janoary 2024 lasa teo moa no nahatratrarana an'ity vehivavy ity. Ny polisy miasa ao amin'ny fitalehavam-pahitry ny filaminam-bahoaka ao Diana no nahatratra azy taorian'ny fidinana ifotony nataony izy ireo rehefa nahazo ny loharanom-baovao. Rehefa nisy moa izany fahatratrarana izany dia noentina tany amin'ny Brown Police ny tenany hanaovana ny fanadihadiana. Zay moa ny mikasika an'iny fandeha harisika iresaka kely ny mikasika ny trangana firehetana. Tatoato zay moa dia anisan'ny nirongatra ihany koa ny resaka doro ala sy doro tanety. Valan-javaboary ranomafana, may ny ala ao ranomafana, efa mirofotra ny any ifotony ny olona saingy tena mihitatra aingana ny afo. Efa ho herinandro tsy mbola voafehiny afo maheriny 30 hektara mahery no may. Ny zavatra tsapa sy zavatra fantatra dia tsy misy biby miadana amin'ity firehetana afo ity, noho izany dia mampalahelo ny biby, mampalahelo ireo vorona fa tena mijaly
mijaly noho ny doro tanety sy ny doro ala. Ka mba fanentanako amintsika malagasy rehetra piray tanindrazana dia mba mahaiza malahelo ny biby, mba mahaiza miantra ny vorona sy ireo rehetra izay sokajiana ho zavaboary, ary indrindra mamono tena mandoro tanindrazana isika mandoro io ala io. Ny manaraka izay resantsika ihany koa dia resaka andro ratsy miforona atsy amin'ny ranomasimbe Indiana. Amin'ny sabotsy ho avy izao no vinavinena hiditra any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara ilay andro ratsy miforona atsy amin'ny ranomasimbe Indiana. Tany amin'ny 520 sy 540 kilometatra avaratra antsinanan'ny La Réunion no nisy azy, nanodidina tamin'ny 10 ora maraina teo raha hita tao amin'ny tranokalan'ny Meteo France. Fa ity anankiray ity kosa dia anisan'ny nanaitra ny maro ary anisan'ny natonga olona nametraka ny komantera nanao hoe natory anga Andriamanitra no tsy nahita ity zava-mitranga ity. Very nandritra ny fizarana communion ny poketra ny masira. Nisy finday roa sy vola tao anatin'ny poketra ny ilay religios iray lasan'ny mpangalatra io tao ampiangonana teny malaza Andoharany Fotsy ny alahady 5 janoary lasa teo. Nandritra ny lamesa fidirana fahatelo nampandray tao amin'ny toeram-piangonana io ilay religios io, nety ny fahatokisana napetraka teo amin'ny seza ny poketra tao anatiny indray mipimaso sendra nihodina nanao ny asa fanompoana izy kinanjo tsy hita intsony ilay poketra. Eo ampikarohana ny olon-dratsy ny mpitandro ny filaminana. Valazantsika moa ny mikasika aniny masira iny, ndeha arisika ilazakely ny mikasika any General Ravalomanana. Notanterahana tao amin'ny lapany Anosikely ny fiarabana any Andriamatoa General Ravalomanana Richard, filohan'ny anterimeran-doholona noho ny nahatratrarana ny taona vaovao 2024. Rasolon-dratsimba Raymond, papakateny General ny anterimeran-doholona no nitondra ny teny fiarabana sy firariantsoa avy amin'ny fianakaviambeny anterimeran-doholona nahatana any Andriamatoa Nicolas Rabe Mananjara isan'ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra. Ireo loholon'ny Madagasikara sy ireo mpiara-miasa rehetra ao anivony ity andry mpanjakana ity. Ny hamaranantsika tanteraka ity video ity moa dia ireto sary hitantsika ireto. Ireto sary hitantsika ireto moa dia any Ambatondrazaka, any amin'ny faritra Alotra Mangoro no misy azy, toerana anisan'ny manana ny lazany ary tena misy zavatra tena mampalaza an'ity Ambatondrazaka ity. Raha vantany vao miresaka an'izany Ambatondrazaka izany moa dia efa fantatry ny Madagasikara iray mantolo ary tena matahotra daholo ny Madagasikara rehetra fa tena malaza amin'ny resaka fambolem-bary. Izany hoe raha manontany any vahoaka malagasy ianao hoe inona ny mampalaza any Ambatondrazaka dia fantatry ny iray mantolo fa malaza amin'ny vary sy ny fambolem-bary. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrana ianareo na vitana haino hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavany ny resaka veloma vetivety ianareo fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.